Vaovao manasongadina ny zavakanto mifanandrify indrindra amin'ny fetin'ny mpifankatia seho miavaka no tanterahan'ny Tarika Maleo etsy amin'ny CCI Ivato ny sabotsy 14 ny volana febroary ho avy zao, andron'ny mpifankatia io. Nampitondrain'izy ireo ny lohateny hoe tena fitimo ity fampisehoana ity, andao rahantsika ny fanazavana ho entin'ny mpikambana ao anatin'ny Tarika. Zava-dehibe ho anay eo amin'ny Tarika ny zao fotoana hoe ny andron'ny mpifankatia no isantaranay ny taona vaovao zany. Io zany ny fotoana vaovao iarahanay Tarika Maleo ka misy dikany be ho anay satria izahay matoa tafaraka mandrakizao dia natambatry ny fitiavana muzika. Dia io muzika nampitambatra anay io indray nahatonga anay namokatra muzika mampitambatra ny mpakafy zay tonga mijery. Dia rehefa avy eo indray lasa mifankatia, tsy mifankafoy zany ny mpijery sy ny Tarika Maleo, lasa nisy fifankatiavana tao anatiny. Dia ny tena mahafinaritra dia izao, ao anatin'le mpakafy Maleo tonga mijery dia nanjary nisy olona tao no ny fifankatiavan'zareo, tao no nitsiry ny fifankatiavan'zareo. Zany hoe raha tsy nisy zany io lanonana fampisehoana ny Tarika io dia tsy nisy ny fifankatiavana, ary betsaka ny olona zay teraka tao anatin'ny fijerevana Tarika Maleo ny fifankatiavan'izy zareo. Dia misy koa ny be dia be ny rehefa atao mariazy dia ny hira ny Tarika Maleo koa zany no anokafana an'le mariazy, be dia be ny manao zany. Ka io zany dia andro natokantsika ho an'izay le hoe fitiavana izay. Zay zany dia nanomboka amina andro natokana ho an'ny fitiavana no anokafan'ny Maleo taona, dia mahafinaritra be. Dia ny hira zany dia natokana bebe kokoa ho an'ny hira ny mpifankatia. Zay zany tena ataontsika eo. Dia zay le teneniko teo zay hoe ambom-piaonan'ny mpifankatia izahay Tarika Maleo natambatra ny muzika, izahay sy ny mpakafy anay natambatra muzika, dia ianareo zay lasa ny mpifankatia tao anatin'ny fianona muzika anay. Ny mahampiavaka an'io koa dia izao, tsy eto anivo n'Antananarivo nanaovana azy fa any amin'ny manodidina, satria misy mponina koa any dia manasa atsika eny Ivato ho tonga, fa izay zao ny tonga manakaiky atsika any. Dia zay mihitsy nanaovana azy hoe allo mba atao eny Ivato izy dia mba mahazo tombontsoa zany ny isika mponina eny amin'ny tanàna. Zay zany tena mahafakilin'izy io koa. Ny fanombohana dia manomboka amin'ny 3 ary misy fizarana 3, fa ny firavana zany tsy afaka miteny hoe am'izao marina zany hoe mandeha fizarana voalohany dia miato miala sasatra kely, dia mihina fizarana faharoa dia miala sasatra kely, fizarana fahatelo dia mifarana.